ianareo zay nizetakany no tena tiany Madagasikara ty aza atao pratika ny hoe isaky teny de mampatatro isaky teny de mandrandra olo aza manao pratika salama zany zay motonga ity fa lany député indimy iny enina mbo misy atony fa soa adalaby ny olo nifidy anay agny io afatra ho an'izay nizeto alohan'ny tenenana de mba manadiadieva tsara fa ny zavatra teneninareo diso ary azoko lazaina hoe manala baraka anareo zao ny satria tsy mbola nanapaka ny teti-bola fantsiana loi de finance rectificative ny député ka ho tsaraina hoe nahoana no ahegnanareo ny volan'ny zao na ny volan'izao ny nampakarinareo ny zavatra hitanareo igny projet avy agny amin'ny gouvernemanta ka raha ny teny anareo de tokony gouvernemanta ny teneninareo fa tsy ny député fa zahay androany zao tsy mbola nisy fanapahan-kevitra fa rehefa vita ny fanapahan-kevitra zay anareo vao miteny aminay zay aloha mazava tsara fa anareo fa te hanenjika anay fotony zany a zay mba tenena aminareo zany zay ny projet de loi de finance de tsy ny député no mamolavola azy fa ny gouvernement ka projet de loi de finance rectificative no hitanareo fa tsy hoe loi de finance rectificative laniny assemblée nationale zay zaho ny fahalalana injenjeda de mpianatra mahay manavaka ny projet de loi sy ny proposition de loi rehefa proposition de loi izy de ny député no manao anazy fa rehefa projet de loi izy de ny exécutif no manao anazy ka projet de loi de finance rectificative no hitanareo zay de ny tokony nataonareo de ny s'adresse aminay ho aza manaiky an'io anareo fa tsy mety io fampianana ny volany fata izay ny tokony nataona miteny aminay hoe raha zavatra hitanay ny projet de loi igny a tsy mety fa agnainy tonga de ampangainy amin'ny zavatra tsy nataonay satria ny ahiahinay de politika ny tena ambadika fotony hoe ahendrika fotony ny député fa tsy le objectif an'le hoe nahoana ny volan'ny fampianarana no ministère ny fampianarana hena zay aloha ny mikasika ny zavatra igny a zay faharoa de zao oka aza de manao fotony hoe anareo zay nizetakany no tena tiany Madagasikara ty fa ny olona zany tsy mieritreritra an'izy ty zay mba tsy mety zany zay ary izy ty tsy vitany hoe aza atao pratika ny hoe isaky teny de mampatatro isaky teny de mandrandra olo aza manao pratika salama zany zay motonga ity fa lany député indimy iny enina mbo misy atony fa soa adalaby ny olo nifidy anay agny io zay no mba atao zany zay a fa mamprisika anareo hieritreritra ny zavatra asoan'ny firenena fa aza mampangapanga olona amin'ny zavatra tsy marina ary aza atao pratika ny fampitahorana zany a rehefa miteny fa hevitra hoe zao ny hevitra tsara mahasoan'ny firenena titro an'izao a izay ny tokony atao